Alatsinainy 20 Janoary 2024 ao anatin'ny alahelo lehibe no ionana amintsika noho ny fandrenesana io marain'io ny fahalasana-ny namana mpanao gazety Faniry Razafimanatany. Faniry Razafimanatany izay sady namana no mpanao gazety ary ny fanerasera ny ara-niasa tamina vanim-potoana maro samihafa nanamarika ny fiainam-pirenena sy nino moa ny tena ary ny antso mihitsy faharesaka tamin'ny vadiny marain'io ary nanamafisany hoe lasa ity namana mpanao gazety mpamakafaka ara-politika izay tsy izoviana amin'ny maro satria fantatritsika rehetra mbola tena ao anatin'ny fahatandrony. Midona mafy amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety ary fahoriana raha mizaka izao fahalasana ny mpanao gazety Faniry Razafimanatany zao ka ankaherezana ny fianakaviany sy ireo zanany 5 menada ato anatin'ny fandaharantsika amin'izao fanombohana izao. Raha teo amin'ny tontolon'ny atao hoe raharaha politika ny asa fanaovan-gazety tao anatin'ny fotoatsarotra, ny asa fanaovan-gazety manoloana n'ireo krizy samihafa teto amin'ny firenena dia mpanao gazety manana ny toerany ny Faniry Razafimanatany ary vavolombelona izany zahay namany. Vavolombelona izany isika mpanara-baovao ary vavolombelona izany ny mpanaraka ny raharaha politika eto amin'ny tany sy ny firenena. Azo ambara mihitsy fa isan'ireo atao hoe angadina nanana sy vinahitana niaraka ny toto na fotsy nandro na masaka ny tolom-bahoaka samihafa teto amin'ny firenena izy niaraka taminay tamin'ireo fandarana samihafa natao, niaraka teo anivon'ny MBS tamin'izany fotoana izany tao anatin'ny fandarana manokana, niaraka tao anatin'ny fandarana angaredona tamin'ireny vanim-potoana ny hetsika fotsy ireny, niaraka tao anatin'ny fandarana tsy manaiky lembenana tamin'ireo namana mpiara-mitolona ary nahitantsika azy teo dia isan'ireo mpanentana teny mikanja ny 13 May nandray micro ary tena atao hoe nijoro nanana ny azon-damosiny teo amin'ny fijoroana amin'ny foto-kevitra sy amin'ny faharisen-dahatra. Rehefa miresaka izay matetika dia ny hoe ahoana ity fireneny ity fa isika mbola kely anaka ireto tsy mahazo mitazana fotsiny, tsy mahazo mijery fotsiny ka etona no hitondrana ny fankaherezana, hitondrana ny teny fampiononana ho an'ny vady aman-janany sy ny fianakaviana iray manontolo no izao fahalasana nyty olomanga ny fianakaviana ary mpanao gazety nanana ny maizy azy ity. Mbola tanora dia tanora satria sombara fa génération na taranaka andiany indray mihira aminay ny mpanao gazety Faniry Razafimanatany tany amin'ny taona 13 tagno any zahay no efa manomboka ny fanerasera moa ary fantatra tsara ny faharisen-dahatra zany kenda ihany ny tena ary mavesatra ny teny kanefa ifampizarana amintsika moa izany vaovao zany manoloana n'izao fahalasanana izao. Iverina fa tsy maintsy hisy ny fampitam-baovao samihafa manodidina ny adidy sy ny andraikitra manoloana an'izany fahalasana ny namana akaiky dia akaiky izany ary ananterany etona ny fankaherezana ny fianakaviany ny namana mpanao gazety Faniry Razafimanatany.